Miaraba tsika isa-tokantrano amin'izao alina izao ianareo izay manaraka ny fandarana resabe horisantsika eto moa androany mahakasika ny toe-dram-pirenena ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity herinandro ity ary nanasanay manokana nandrematoa professeur Honoré Rakotomanana. Miarabanao professeur. Dia faly miarabanao koa Andriamatoa Marc ary faly miarabanareo isa-tokantrano koa amin'ny zao fandaranareo ity fandarana manokana momba ny resabe itikatra. Tonga dia hiditra avy hatrany angamba antsika amin'ny votoatin-dresaka tatoato somary nafanafana ihany ny fifandraisan'ny gouvernemanta sy ny anteny miram-pirenena. Ianao moa efa nitazona ndraikitra ambony teo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, manana an'izay traikefa mahakasika ny lalàna izay koa ianao. Ho anao manokana ahoana ny fahitanao an'izay fizotran'ny atao hoe fifandraisana eo amin'ny gouvernemanta sy ny parlemanta zay amin'izao fotoana zao? Marina tokoa fa tena resabe tatoato zany ny fifandraisan'ny gouvernemanta sy ny anteny miram-pirenena. Ny tena moa zany ampanatritena zany fa dia hoe efa nitatana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary efa nitatana koa ny anteny miran-dolona zany. Ka raha ohatra fa tena jerena tena fototry zao ataontsika hoe somary disadisa kely angamba ataontsika hoe disadisa kely dia ohatra somary veriany le sotoavina malagasy zany. Zany hoe ohatra mitady hivadika ny sotoavina malagasy raha ny sotoavintsika malagasy dia hoe alao very tsikala-kalam-bola toy izay very tsikala-kalam-pihavanana. Ohatra ny famadika amin'izany nefa ny zavatra misy amin'ny zao fotoana zao ka mikasika indrindra zany ohatra ny hoe zavatra misy zany dia hoe ao zany ny fitakina ro tombontsoa ataon'ny solombavambahoaka andaniny zany. Ankinany nefany dia ndaza moa Andriamatoa prime ministre fa dia hoe tsy afaka tonga dia hoe manome volana satria fatatsika ihany ny toe-karem-pirenena amin'izao fotoana zao. Ary indrindrindra zany dia hoe raha ohatra ny hoe manontany sika ny hoe inona ny vokatra asan'ny gouvernemanta, voalohany indrindra aloha dia efa nanao ny tatitra na hoe filazana teo amin'ny anteny miram-pirenena izy araka ny 1950 amin'ny lalam-pandrehana ny ataontsika hoe politika ankapobeny ny fanjakana dia zany hoe ny fanateterahana zay politika ankapobeny zay koa zay zany ny tena nataon'ny Andriamatoa prime ministre zany. Ny andalana faharoa amin'ny 1950 dia hoe eny am-pandraisana moa mahita ny aty miaraka fitentsika zany ka raha ohatra misy tsy mety dia azo itsiny dia mbola mitondra le fantsiny zay izy hoentina ihany koa ny solombavambahoaka dia toronkevitra mahazomanao toronkevitra ny solombavambahoaka zany. Zay zany ny tokony fandehany zany. Raha ohatra tsika mijerana zay hoe fandarana ny andininy amin'ny lalam-panorenana zay zany dia hitatsika zany fa zay hoe ny 1950 dia mikasika momba ny ataontsika hoe zay politika ankapobeny ary indrindrindra ny fandetanterahana an'izay zany. Dia zay sika tonga dia ataontsika hoe milaza angambosika hoe aloha jerena zany tonga dia mandeha ny any amin'ny andininy fahatelo amin'ny zato zany. Dia zao zany ny fahatelo amin'ny zato na tonga ataontsika hoe ny faraika amin'ny zato angamba aloha ny faraika amin'ny zato amin'ny lalam-pandroana zao rehefa amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany zany hoe amin'ny volana May amin'ny 2024 zany dia manao tafitra ny asany ny gouvernemanta dia zany misy fifandarana zay atao amin'izay fotoana zay amin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernemanta zany. Ka itsy zao ataontsika hoe mbola vo tsy ampy heritaona kory zany zay zany ny kiray voalohany zay. Dia faharoa raha ohatra tsika hoe ampiasa ny andininy fahatelo amin'ny zato dia momba ny hoe lasa bato fitsipaham-pitokisana zany motion de censure dia zany hoe mbola niasa firy volana ny gouvernemanta dia tonga hoe dia asady no tokony hoe ataontsika zany. Ka hoy za hoe raha ny tena marina zany dia zao ohatra ny misy fandrotana zany fandritana ao amin'ny isitry voalohany indrindra aloha zany misy zany le fitenena hoe chantage. Ohatra ny hoe milaza androany izy zao dia tany amin'ny gazety tany dia hoe marina fanforon'ny anteny miram-pirenena milaza fa hoe antsiso zany motion de censure zany nefa ny gazety androany zao dia milaza indray fa hoe ny filohan'ny anteny miram-pirenena amin'ny teneny zany fa reo solombavambahoaka dia mbola mikotrika an'izany.
ka miary zao ny sika ataontsika hoe isika atao hoe rompitondro zany a zay manampy ana rompitondro zany a de zao aloha ry fametanany aloha ry fihavanany zao raha tsy ao le fihavanana dia ho zava-poana ny zavatra rehetra satria ifandako oatra ny valalakaronao fotsiny zany isika mianakavy zany de tsisy zavatra ho vitsy zany ary indrindra ny paster mo sendra fandeha tamiko de mandeha zay de mahita mitondra baiboly izy de mahatsiary de teny sotra masina hoe ry malala ozy aoko isika ifankaty satria fitiavana diva amin'andriamanitra ka raha zany tanterahantsika zany mifankatiavana satria amin'ny fitiavana diva amin'andriamanitra de tsisy ngamba zany disadisy zany ka izao zany a raha ohatra takony hoe nitambokaramo zany menany tokony saza azy kio aloha zany a ny any teny ara-pirenena ny solombaboaka arak'izay zakany kitapom-bola ampanjakana aloha satria isika ny am'izao fotoana zao e voavo mivoaka tena tamin'ny crise lehibe mihitsy zany tena ataontsika hoe tena tany lasan'ny crise tena lalitaka mihitsy sika ka tsy moramora mihitsy manongotra niny hoe faka efa tena ny atao hoe crise efa ty europaky iny zany ary amintsika am'teny zao aza de araky fahafantarako aloha zany a mety ho diso angamba de hoe raha ohatra ka ny reo le taontsika hoe fanampiana amin'ny araboly zany a na hoe aide budgétaire de atao mbola tsy nisy zany zany hoe efa misy fotsiny a takony hoe filazana na hoe effet d'annonce zany fa zao tokony fantatsika tsara koa nefa zao e manara maso atsika foana reo ataontsika hoe raisam-pirenendreo a fikambany raisam-pirenendreo mijery izy hoe move misy tantana tsara mahomby move tsy misy tsony ny kolikoly move mandeha tsara ny raha-pirenena ary indrindra move misy a le vola to zany hoe le bonne gouvernance fa raha ohatrasika zany a mbola hiady lavy eo zany dia zao tanteraka mihitsy zany ataontsika hoe famaizan'ny dareo vola satria zao hitanao zao fa de raha ohatra mijery ny gazety ny tena de hoe prudence zany mbola mitandrina zareo zany mbola mijery atsika izy move tena vonina mihitsy sika zany a ampandrosony ty fireneny ty ka tsika raha vo misy zavatra kely anakiray de tonga de hoe fa tsikery zany nefa tadio fa raha ohatra za hoe mety votenatsika anao any kamba mpantikatra le hoe satan'ny mpanohitra tikatra zany volaza mihitsy zao a mazava tsara mihitsy ao amin'ny andininy faharoambiroapolo a amin'ny lay lalàna tena roambe folo tenabe folo tenabe folo mbroana rivo a tsipika aotraoatra tenabe folo zany ola tenabe folo tamy 6 septembre raiky ambe folo ambroa arivo zany fady zao ny mpanohitra de manao tsikera kanefa le tsikera tsy ataontsika hoe tsikera ataontsika hoe animba ny asan'ny gouvernement ary voalaza mazava tsara amin'ny andininy faharoambiroapolo amin'ny satam-panohitra io fa hoe ny mpanohitra de tokony tsy sakasakana manao sakasakana tsy amin'ny antony ny asan'ny gouvernementa ary tokony tsy anao a fa ny zimbazimbana sy tokony anao fa ny vaivana ny front de république sy ny équipe zany a varaza misy hoe l'équipe présidentielle zany ka hitatsika fa zava-dehibe misy a nisy zay tsy zao lizy de mandeha totohatra mandeha miandarany iny izy a ka marina fa hoe tsara miazakazaka fa raha voavy niala tamin'ny taontsika hoe ny crise mangisikisiko sika no tonga de anao digandava so de potraka anao tsika raha vo tonga de manao digandava fa jerevana ary io tsy maintsy misy any lahara-pahamehana zany a de arakaraky le lahara-pahamehana no anaovana azy zany zay ngamba no ataontsika hoe amitina anazy ngamba iverenantsika kely angamba niny rehefa avy eo professeur makasika niny satam-panohatra iny fa ny tiako antanina hoe ny olana ny am'izao a mitaky ny zony takin'le hoe takin'le hoe autonomie nyreo amin'ny anteny mera-pirenena matsiaro tena zany zareo hoe voatsindry nyle pouvoir exécutif ary matsapa mihitsy areo indraindray hoe lasa tsy misy le hoe séparation des pouvoirs ho anao ve miombokevitra am'izany ve anao misy ve le séparation des pouvoirs sa tsy misy zany hoe am'izao izy a am'izao ohatra mbola misy disadisy sao de tsy de tena zanazevitra narefa kosa raha ohatra zany ka hoe ny sikera ataony dareo zany de efa tena hoe tena misy le ataontsika hoe efa autonomie mihitsy izy raha tsikera ataony zany zany hoe tena malalaka mihitsy izy miteny zany de fa zao zany a le hoe tena le tena izy zany de le hoe autonomie budgétaire nefa tady koa zany fa raha ohatra hoe misy a ataontsika hoe tokevitra ataony ny antenera anakiray
iny torokhevitra iny a de mbola miaraka dinihana amin'ny ministéran'ny tetiboly zany a de rehefa aveo a de mbola ampidirina amin'ny lalànany momban'ny tetiboly zany a ary atramizao zany zao igny rehefa ohatra ka mivoaka ny loi rectificative de finance zany a de finance zany hoe ny fantsina lay lalàna mba fitatanam-boly zany a de am'izay fotoana zay zany de hitanao zany hoe zao zany tena marobola de hoe raha miombany maroboly io kosa tokony zao mbo mena atao hoe tampikaraha menanay a amin'ny asa taonay satria zao ny ataon'ny solombavam-boaka zany a amin'ny maha solombavam-boaka azy de tokony anetana ny vahoaka mitaizany vahoaka zay zany tena tokony atao fa satry ny vavany hoe aprisika ndraiky io vahoaka ataotsika hoe anohitra ny fitondrana satria zao raha ohatra ny fitondrana ataotsika hoe ny fahefana mpanantanteraka zany a miezaka anao zay mety zavatra tokony mety ataony zany nefa ndraiky io sa ny ataotsika hoe ny antenera na anteneran'ny pirenena zany na anteneran-dolo zany a anao zavatra ataotsika hoe mandeha ny manohitra an'izy zany sens contraire de aveo de tena tsy fakahitanatsy mihitsy zany fa ny tena tokony io zany tokony fametana zany zany hoe eo ane fametatana io zany a de tena tokony mena torokhevitra mihitsy ny gouvernement tara ohatra misy mety ataony hoe zao ny tsy entina atao miny na hoe mety le ataonareo a kanefa kosa so de misy tokony mampidirina koa ohatran'zao na hoe ampina ohatran'zao koa zany zay zany no iveritra fa tokony hoe tokony atao hoe fiaraha-miasa zany a satria zao le natakan'ny amsatapolitika zany de hoe contre pouvoir équilibre de pouvoir zany hoe io zany de hoe tsy maintsy atao zany a zay mba ampifandanja le fahefana mpanantanteraka ny fahefana mpanao lalàna ary koa ny fahefana mpisara io misy nampidirina le hoe pouvoir judiciaire fa natao hoe du juridictionnel no natao azy tamin'ny lampandrehana tamin'ny république fahefatry ty zany ya zay indrindra no idirantsika ngamany amin'le fanontaniako manaraka hoe enao namoaka boky anakiray a mahakasika ny droit pénal inona ny hoe fay hitanao eto amin'ny firenena eo amin'ny fitsaratsika satria anisany mbola takiny fianakaviam-be resa-pirenena io resaka io androany zao a ny vondrony européenne dia mbola ataoko hoe nanindry mafy ny hoe bonne gouvernance ny fomba fiasan'ny fitsarana madio a zay nisany mbola nitakiny ho anao aiza ho aiza ny olana ary zay ve natonga anao namoaka an'io boky io natonga namoaka io boky io zany hoe efa tamin'ny taona efatra amby fitopolo tany nefa namoaka boky tamin'ny CMPL zany a reny le mbola le hoe karazana roni hotere zany ny boky navoaka tamin'izay zany a organisation judiciaire procédure pénale approfondie droit pénal général ccs zany de riny moa zany de hoe tapa-kevitra ny tena amoaka boky satria zao leo amin'ny lalàna adeliko zany be de be sy mifantatra hoe inona atao hoe efoka ary inona ny tokony hoe azo atao na inona ny tokony tsy azo atao de efa namoaka boky voalohany zany a takan'ity zao de ty le hoe droit pénal des affaires ty zany takan'ny ty droit pénal des affaires ty zany zao a ty zany zao de sady misy a ny ataotsika hoe droit pénal général zany hoe akapobe zany de sady misy koa reo le hoe fandikan-dalàna isan-karazany momba ny fandanana zany indrindra fandanan'ny ataotsika hoe ny orinasa zany de ao zany a tena hoe indrindra momba ny rahan'ny orinasa ny satan'ny orinasa am'izao fotoana zao satria nioviny arak'ilay lalàna tamin'ny telo amby roa arivo tsipika aotra enina amby telopolo tamin'ny telopolo janoary efatra amby roa arivo zany ka ny antony namoahana ty fataotsika hoe fa ty zany boky navoaka voalohany de tikananay zany boky navoaka faharoa le hoe traité de droit pénal spécial zany hoe nieloka rehetra ataotsika hoe to Madagasikara zany a de ao anatin'ty ty zany a 404 page a de efatra amby efajato page a ty zany a enina amby eninjato a page zany de ozy izy hoe ny droit pénal zany hoe code pénal zany hoe fifidanana famaisana zany de hoe iny a dia fifidanana ho an'ny bandit ho an'ny ataotsika hoe tena ampanoeloko zany de hoe ary misy io zany hoe code de procédure pénale zany hoe paikadeliko zany a de hoe code des honnêtes gens na hoe charte des honnêtes gens zay natapa-kevitra hoe raha ohatra atao fotsiny reto a kanefa ny tsy misy fanampiny amin'ny tikatra zany hoe isijovana ny zon'olombelona hoe tena tsy zon'olombelona misy zany ka izy ty zany a misy any amin'ny ataotsika hoe boky fito any fa ny efatra rehefa vita moa zany le navoaka tamin'ny rozo zany a niaraka tamin'ny boky navoaka ny Andriamatombika Anakile, Andriamatora Marolanto sy professeur Seba
dia ao koa zany a ny navoakany zareo a mpisara ny tribunal administratif sy ny conseil d'état ary ro boky a mindrindra momba fianakaviana zay a navoakany professeur Njara Ernest zany zany hoe tena zay marina am'zany zao mahavita manao boky malagasy satria zao a raha taloha ny anaranay zany a de mitady ny tena fa boky français dotozy amy tena boky navoakany zareo français zao zany efa besaka mihitsy zao a boky avoakany malagasy zany a ka izay na tonga namoakan'reto boky reto zany efa misy efatra izy reto a ny akara zany a ny voalohany indrindra na volume 1 de mikasy te momban'ny rafitra raha-pisarana adenoka na hoe organisation judiciaire répressive ny boky faharoa na volume 2 de mikasika ny hoe izavy no acteur raha ohatra zany ataontsika amy théâtre zany de hoe le olona mpangataka na le mpitory a dia ny mpampandora lana ministère public dia mpangatakontra partie civile ary izy le torina de la mpanao heroka voalohany indrindra dia le tomponantoka zany hoe civil responsable de tafiditra koa zany miassure de responsabilité ny assurance arak'izay fanarahana sy prime naloha tany amin'ny assurance zany dia manteny boky fahatelo ary io tena zava-dehibe de io zany le momba an'le hoe inaviny singa sy antoka momba ny hoe fitsarany aradrariny sy lisiny zany ao anatin'ny lalàna zany hoe les éléments et les garanties du procès équitable io zany tena zava-dehibe koa le volume 4 le boky faefatra satria mikasika ny fitahana ponja leloha ka rehefa nampitahany izy io zany a ny amin'ny malagasy moa zany de feno a de nampitahana amin'ny ny français a nampitahana amin'ny any belge nampitahana ny any suisse nampitahana ny any américaine nampitahana ny anglisy nampitahana tamin'ny russiane de ao koa zany a mila tsefatsefany iny a ny arabo a sy ny any italie zany zay zany a isan'izay zany ke le boky reto zany a atsika malagasy zany hoan'ny mpianatra na mpampianatra ary hoan'ny tivitao mpitsara sy ny avocat satria mitemo fitsaranay no akoatra zay zany efa namoaka solitra maromaro na article zay efa misy pejana pejy raisy tapany zany a ny efa ngamba fa ny telopolo ngamba na mahery any a ny article zay mikasika momban'ny démocratie mikasika ny fanjakana tandalana mikasika ny momban'ny hoe raha ohatra ka mifanorana ny mpitsaran'ny olotsotra ordre judiciaire sy ny mpitsara amin'ny ady fanjakana ordre administratif de ahoana ny famahana zany olan'zany zany natao koa zany de nefa ao koa zany momban'ny ataontsika hoe momban'ny andraikitra droit des obligations zay efa misy boky vaovao moa navoaka ny professeur Marlanto sy ny Andriamato Seba koa zany de ao koa zany mikasika momban'ny lova ao koa momban'ny didim-bananany zany ka ny zavatra tena tediavina ary tediavintsika malagasy atao zany no ilay ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia ny fanjakana taratatana zany hoe raha tena marina de hoe ao anatin'ny ataontsika hoe fanjakana tandalana zany satria inona singa mandrafitra ny fanjakana tandalana voalohany indrindra de hoe tsy maintsy ny manaraka ny ambaratonga ny lalàna zany ny tototra zany hoe ny lalam-pandrerana lalana fehizoro lalana tsotra ny didim-panjakana didim-pitondrana zay mandeha ny circulaire sy ny namany zany de zay raha ohatra tsorana izy de manarakaraka an'izay de hoe tsy maintsy misy ny sécurité du droit zany hoe ny lalàna tsy ovaovana foana raha ohatra ka ovana ho tsara izy tsy maninony fa misy ovana ray horasy le izy ary misy asa moa ny gazety moa laritra fa misy hoe ordonnance na décret scélérat na ordonnance scélérat zany zany kosaza hoe ina moa zany zany hoe tena tsy misy zany tena fade raha tena marina zany zay zany sécurité du droit raha mivaovaovana ny lalàna kanefa miova ho ratsy ary manarakaraka an'izay de hoe ny fahamarinana eo amin'ny mandeha fisarana sécurité juridique de zany hoe ilainy zany le fahaleovatena mpitsara anisany sika lehibe mihitsy le fahaleovatena mpitsara satria zao inona ozy izy nao fanjakana tandalana de hoe na ny olona mpitondra na ny olona entina de samy eo ambany lalàna daodoly eo ampanaraha maso ny fisarana mahaleo tena ary io fanazany président Erzary Mampiana Tanosy be na tsisy tsy ambony lalàna eto Madagasikara ozy izy na mpitondra na olona entiny zany na mafy zany izy ary zany de tokony hotadididiky tsara zany ka izay zany hoe ny fisarana tena ilainy zany le fahaleovatena ny fisarana raha ohatra ny zao anao karazana ataontsika hoe amin'ny teny frantsay ngamba hoe surenchère mangataka zany ny fomba vaovaoka ataontsika hoe misy koa le filazana atao hoe
asa dimapolo tapitrisa moa sa tena ataontsika hoe FMG ngambo izegny de mety lazakopo tsara hoe atianeny kinarifetra ka zany de tokony ohatran'izany io zany alepy tsara zany hoe zay nataoko za tandrematsika tsara fa mety misy te hoe mangataka an'izao ny ery de mangataka koa ny ery mangataka ny azy de mangataka koa ny ery farany tsy fankahitatsika ary tonga de oritra ny kitapo-bolam-panjakana zany nefa ny zavatra vita tsy misy kiro zany am'izay fotoana zay fa taka ny fanentsika fotsiny no ataontsika am'izay fotoana zay ka ny tena masaotiny darao fianakaviam-be resam-pirenena de taka ny tyle kolokolo ty zao efa nisy moa le hoe komity ny donc zany zay ny fatona ary ny tena ko nisany mpikambana tamin'io zany de efa voatendry moa izy zany efa fatatra izy zany ary efa voatendry ka de ngambo efa naovika ny ny atoato ka nefa koa zany izy moa zany de efa nosokevitra hoe mila an'kio zany karazana fanamboarana kely zany rafitra bianco io zany hoe restructuration de bianco raha ohatra tiatsika aomby io mombany hoe ady amin'ny kolokolo io zany satria io koa ndraindray tena fositra ngeza be koa mbola ataontsika hoe manjaka eto amin'ny firenentsika zany ka tsy hoe ny kolokolo madinika ihany fa indrindra ny kolokolo vavetsy zany zany ny tena tokony atao zay andresatsika azy miaraka am'izany tsika vahoaka miaraka am'izany tsika rehetra andresatsika an'izany kolokolo zany ohatrohatra ny ahoana zay hoe restructuration bianco zay raha ny fahitanao azy ny azo ny vitana zao zany atao ohatra ny paikadrepoka resam-pirenena misy procureur na procureur général spécial manokana mihitsy zany dia ny directeur général bianco sy ny re zany de ao mba fahefany de izy zany manerana ny firenena directeur général lehibe ny famotorany io zany de rehefa avy eo isaky ny faritany na ny faritra misy le hoe directeur territorial de zao manao ny famotorana azy zareo na ny enqueteny zany rehefa hitany zareo fa hoe tena misy tokola an'le kolikoly iny tsy tokony hampandolo vatsony amin'ny fanimpahanaovana tsotro zany fa tonga de mandeha ny fitsarana ny tsarany kolikoly zany io mena lanja manokana mihitsy mena lanja manokana mihitsy zany zany hoe tena hoe juridiction spécialisé zany famodrazana azy zany na tena hoe procédure spécialisé mihitsy raha izay zany no tanteraka zay de satria zao ndraindray maso tokany amin'ny fampanaovana izy de ao zany de tonga de le hoe tsy hita le taratasinazy zany ka raha ty tonga rikitra fitsarana mpamoaka didy zany rehefa tonga ny fitsarana mpamoaka didy tsy mana fahifanatsony na izany izy anatsokany fa le mpitsara mpamoaka didy no mamoaka le didy fitsarana arak'izay fahitany ny le taratasinazy zany na hoafahany madidi le olona tsy mitombana mihitsy le izy na hoafahany fisarasalana na hosazina ary misazy ny ju zany de tokony hoe isaky ny abetsaky le kolikoly de tokony hitombo ny sazy ary zany tena voarazany andiny ny fahasiam-bempolo am'zato sy manaraka hatramin'ny roa amby fitopolo am'zato amin'ny firidana famaizany raha ohatra ko hoe lasaky ny roe sy ariary de mbola ataontsika hoe sazy atramo izy emprisonnement fa rehefa manomboka ny mihoatra ny roe sy ariary de tokony 5 taona ka hatramin'ny 20 taona miasa mafy zany hoe travaux forcés zany zany tokony mampiaritsika zany fa move efa mpiaritsika zay ary zay no hoe tena ataontsika hoe tena mailo misy zareo zay le hoe prudence hoe alohany moan'ny tena volo zany manao izy hoe anampy anareo zay nefa mbola asian'le nefa zany raha ohatra ka tanteraka loatra zao zany hoe de vonanampy izy kely avao kosa raha isika ny sarotra pina ava zavatra hafa izy zavatra zay zany enao moa mpampianatra mpitsara ihany raha rotiny ianao zany eto anisan'ny teboka lehibe anaitra ny olona tatoato no hoe misy ireo tsy matoky ny fitsarana ka mahatonga ny reny le hoe vindicte populaire zany hoe manao fitsaram-bahoaka ny olona ny hafarany ataontsika hoe lasa mirongatra ny famonoan'olona manao règlement de compte taratra zany zay hoe tsy mahatoky ny fitsarana ny olona inona nefa mivahaolana am'izay move efa ela loatra reo texte zay iainantsika hoentsika miasa ao anatin'ny fitsarana zay professeur tena maro tokoa zay valazanao zay zany satria amin'izao fotoana zao de tena miditra am'le hoe fitsaram-bahoaka vindicte populaire na varage privé zay zany no ilazana azy zany hoe efa tena mihemitra sy ataontsika hoe zato taona maro sika mihemitra siècle maro misy satria efa tamin'ny taonjato maro zany nefa nisy zany hoe vindicte populaire zany de na hoe vengeance privé fa zay timitsika zany de nanjary misy zany
ary zay toko hoe efa tena niva misy le toetsika malagasy zay tokony iverina ny fitaovana malagasy a ary totika bebe koa amin'Andriamanitra zany satria zao rehefa mitozy amin'Andriamanitra eny ianao dia zao hoe tsy maintsy matahotra ianao a anao zany hoe anao tsy fahamarinana zany a fa anao fahamarinana foana zany ny conscience koa zany a dia tokony hoe rehefa manao ny asanao anao dia araky ny tena conscience ao a araky ny feoferitretanao a tokony anaovana ny asa satria zao raha feo mandeha zany dia hoe ny tsy any ampisaranay zany fa hoe tany ampanao ankety hatrany amin'ny police gendarme dia indraindray a eo zany dia ilana tsara misy a le fomba fandrindrana ny asan'ny polisy sy gendarme zany satria drandray somary hoe anjarany gendarme zany na hoe anjarany polisy zany ary raha diso atotra n'izay nipoirana le tandroso be satria ohatra nisy fandrina tam'izay dia tonga atao amin'ny lehibe dikika dia hoe mbola mivoly tsy lahatra tsony le olona dia tonga dia iny le nahazony olona tany noso be iny zany any zany dia ndray efa misy zany kanefa kosa zao zany efa miezaka ary ataoko fa miezaka amin'izany daoly a na ireo divitao a ny seg zany a général zany a na ny eo amin'ny commandement gendarmerie a efa hatramin'ny général saravalimana moa efa tena niezaka tamin'izany ko zany a ny teolo koa niezaka tamin'izany a ary ny polisy kio zany a ny misy polisy kio amin'izao fotoana zao a dia tena mahafantatra mihitsy ny tena fa miezaka tsara mihitsy amin'izany a mba ijerevana tsara le hoe tena fahamarinan'ny famitorana ary mba hoe ny fanafanganana ny raha-pitsarana na fanafanganana ny raha famitorana mba tsy tokony olona hoe aizianty izy toatra ny ambaty bevoka nitory le olona tsy tezay vokany ary zay anisan'ny tena matesitany olona zavatra zay zany a ary io masy mba tonga le hoe avolaza ato am'ty le hoe procès kitabo tsy any le fahatelo le momba zay hoe délai raisonnable zany hoe ny raha-pitsarana rehetra ny raharaha famitorana dia tokony andeha amin'ny tokony vita fempotoana tokony tena hoe ara-dalàna zany a ary arakaraky ny mahasarotra na mahamora ny taritasinady misy mo sarotra be zany a le raharary zany a dia mety mahatraritra koa izy zany fanazana zany zao efa misy fandrosoana lehibe sika amin'ny hoe fahamerana ny fitahanana ponza mialoha satria io zany no ataontsika hoe raha mijery firenekafa le mampitato zany zay mividy amin'ny tikatra ataontsika hoe boky fahatelo na volume 3 zareo dia hita fa ny firenekafa mbola mihatra no netsika zany a ny ataontsika hoe fetrafarany azohona mitana-ponja olony zany ka io zany ny tokony ezahana fa zao koa ny tokony ezahasika koa zany sika mpitsara dia zao ary efa miezaka ministère ny fitsarana efa mandeha zany le hoe misy commission de réforme du système pénal hoe anatsara ny lalàna adeloka anatsara ny lalàna momba mipaika adeloka araky le valaza to hoe mety efa misy tena misy efa lany andro e misy efa lany andro ohatra fotsiny zany hoe sage zany am'izao fotoana zao ny na sage eloka madinika iny na sage ataontsika hoe katsotra délit peine correctionnelle na sage adeloka bevavy peine criminelle mitovy ihany ny fitonana andreo olondreo amin'ny fozy samy asa na indreo mandeha na indro mihinan-kanina am'ray andro ny fofona zakaina ao ny kongona ao ny prasy ao ny teritery atory amin'ny alina koa misy tamin'ny tantarany teto tamorany hoe tsiokotsony ny bafona dia rehefa misy lehibe ny efitra zany hoe chef de chambre io zany olona boafotsa ihany dia rehefa amin'olo foana dia hoe mivadika akavana ndray tsika e dia mitsoka solele izy amin'ny telo maraina mivadika akavily atsika e satria tsy mitsoa zany dia hitanao zay le hoe fitangarona be ohatran'izay zany hoe promiscuité zay zany tena vomaika amin'ny tena-doza ho an'le voafony zany a ary raha ohatra resaka hoe olona tokony hoe iverina moramora foana amin'ny firenena amin'ny fiarahamonina aminy zany hoe réinsertion sociale réadaptation sociale ampianarin'le amin'ny foza le efa tena goikaty reo zany a dia manjary manao hoe kabe-dehibe zany a ka izao koa zany mba ratsy koa re ny lalam-pandrenany ny lalam-pandrenany dia zao hoe ny andanana manaraka amin'ny farany dia hoe présomption d'innocence zany hoe alohany tena isin'ny sage entitra sage de tapaka zany hoe jugement définitif na décision passée en forme de chose jugée tsy aza-pakarina izy anaiza ntsony zany alohan'le zana zay a dia tokony tsy tonga dia hoe tonga dia lazany le olona fa hoe iny meriko iny le olona iny fa mbolao le présomption d'innocence
ny andalana fary amin'ny lalam-pandroena ary tena zavaboavao tamin'ny taontsika hoe tena mazava tsara tamin'ny république fahefatia dia andalana farany dia hoe ny fampidirana ponja leloa dia tokony tsy atao fa atao exception fotsiny zany a zany hoe raha tsy efa tena zava-dehibe atao nangamba ataontsika hoe eroka be vavaka mety tesany olona hoe olona namon'olona ve dia atao mbola mena fahafahana vonjimaika na olona mangalatra be dehibe nanankatrano ve dia mbola mena fahafahana vonjimaika raha izany masy dia am'izay dia afo zay zavatra zay a ary zay mahatonga le hoe zavatra exception izy zany a fa tsy tokony hoe ny tsika masina hoe ohatra ny moramora amin'ny tanana tsara lay sasasany sasasany izy fa tsy ny rehetra moramora le hoe vo tonga dia hoe atao amiditra rekatraponjy ianao am'izay mbola miaro enko le ohatra ny fandatana kely hoe ndolo makarekitra rivotra kely a ary am'le hôtely a tsy andavam-bola fa matory fotsiny ianao a mihina-posiny ianao any a mbola raha anakely teny sasasay tsy mety misy efa fadiditsy apitsara rehefa mba eritreretiny hoe raha ny tenanao no azony zany a raha ny avanao no azony zany zay fotsiny zany hoe isika apitsara zany arika anao fa nanomboka apitsara a voalohany indrindra nanomboka pitsarana tany manakara dia ny rehetra nyzay ataontsika hoe samba nanao eko a dia nahazo sazomiantona dolo sursi ary re ohatra fa ny ataontsika ny verina amerika izy a dia na amin'ny famindram-poa satria zao za zao ve dia anakatra olo ohatra zososoa mbo tsy mariany misainteny zany a gazety io zany hoe azo atao amin'olona zay sy tianao atao aminao a ary ataovy amin'olona zay tianao atao aminao zany zay koa ny idirantsika ngamany amin'ny teboka manaraka iverenako le resaka hoe statut de l'opposition ny andraikitry ny mpanohitra eto amin'ny firenena anisan'ny zavaboavao moa izy io tamin'ity lalam-panorenana vaovao ity satria dia mena lanja manokana zany izy ireo misy ataontsika hoe privilège izay omena azy ireo na eny anivony anteny mera-pirenena na eo amin'ny fiainana andavanandro zany manana statut manokana ho anao professeur ahoana ny fandraisanao an'io lalàna mahakasika ny mpanohatra io satria lasa edivana indray zao itoerana io am'izao ankehitriny zao edivana ireo mpanao politika zay indrindra masy sotra le fantany zay satria mahagakana izy ty ohatra ny hita moa le antony tonga ny dareo isarangotra ho lehibe ny mpanohitra na ohatran'zany a za tsy mahafantatro olo hoe inona ny resainy any zany fa zao voasamba tokotra moa zany a teto am'firenantsika nisy hoe satampanohitra zany a ary vonampidirina tamin'ny lalam-pandrehana zany hoe tena voary lalam-pandrehana mihitsy zany a ny reo mpanohitra reo zany amin'ny fahazona amin'ny teny a azona amin'ny tsira ary rendiny ny fahefatra amby folo amin'ny lalam-pandrehana zany dia ny lalana fampiarana iny a dia lay lalàna larana terambe folo a amby roa arivo a tsipika aotra terambe folo a tamin'ny sivy septambra raiky amby folo a amby roa arivo zany zany hoe raiky amby folo amby roa arivo moa zany le lana zany dia zay zany a no satan'le mpanohitra ka raha io le satam-panohitra io zany jereny dia tena manana privilège be araky ny teninao zany ny indrindra ny lehibe mpanohitra ka lehibe mpanohitra ve mahatonga ny zareo mpanohitra ohatra ny atoerana am'izao fotoana zao zany dia tena marina zany satria tonga aloha dia lasa folefitra ny temera-pirenena izy tonga koa izy zany dia hoe mahazo kabinety izy mpanohitsaina efatra dia secrétaire particulier secrétariat particulier dia aveo koa zany tsy vitan'izay any fa mbola mahazo passeport diplomatique izy mazava tsara ao amin'ny lalàna mahazo tompontsoa be dehibe mihitsy izy a voiture zany hoe fiara mahazo chauffeur zany a mahazo trano ipetrahana izy a zany hoe raha dia zany ny atao hoe tompontsoa azo lehibe mpanohitra dia tompontsoa lehibe mihitsy zany nefa koa mana andraikitra lehibe mihitsy a ny lehibe mpanohitra lehibe mpanohitra zany a zao izy zany a dia voalohany aloha zany a manana fitenena voalohany izy a rehefa le ozy a hoe amin'ny fiampotoana voalohany andavana ara-dalàna andavanandro zany a na hoe session ordinaire ambolina me zany dia efa eo zany a manatatitra ny gouvernementa dia izy mandray fitenena voalohany izy a fa tsy ndiafa dia manana delivre mihitsy izy da ny fisara tamin'ny tena fotoana intermédiaire ny andolona zany na ny tamin'ny olona zany a dia hoe 10 minitra ihany 2 minitra ihany 3 minitra fitia dia hoe 10 minitra izy a
mahazo miteny manarakaraka an'izay ny zoma fahatelo volana janoary sy ny zoma voalohany amin'ny volana jolay dia misy fifandarana ataony amin'ny premier ministre lehibe ampanonitra zany débat contradictoire ataony lehibe ny mpanonitra zany ary zay rehetra ataony io zany zao zay raha ataony ao amin'ny antemera-pirenena de namanao le hoe fantahina ambava fantahina tsoratra fantahina entitra zany hoe question orale question écrite interpellation de tsy maintsy manao tatitra izy voaindrindra amin'ny mpitiamana mpanohitra rehetra zany de tsy maintsy manao tatitra koa izy amin'ny boaka amin'ny citoyen zany zay zany tsy maintsy ataony dotoro zany 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 hoe be dehibe mihitsy zany de tatitra ataony ka raha tsy mahavita an'izany izy de azo aongana de am'izay fotoana zay de fidy lehibe ampanohitra anankiray vaovao ndraiky io zany de miankiray faharody zao ny lehibe ampanohitra de hoe tsy mahazo asa hoe mindany gouvernement ave satria izy hoe adhésion au gouvernement inona moa le didim-panjakana tiako mbo hoe faritana hoe inona moa ty adhésion au gouvernement ty mpitiavana amin'ny gouvernement ave midika zay sa manona gouvernement satria matsy zao raha ohatra izy ty amilazy zany le mpanohitra satria zao hoe fanoerana tsy fanoerana mpitolo fanoerana entina nasara zavatra zay le fanoerana démocratique zany aloha izy milazany hoe ianareo andray matomporanifitra ny mpitiavana gouvernement de tsara misy ataonareo satria raha mizao fotoana zao de samy miasa atao zao ministre raha fahitako azy ary ataoko fa de hoe samy miezaka zay hoe mba azahoana manatsara ny fiainam-bahoaka zany ka raha ohatra mitena zay zany le lehibe ampanohitra fa milaza kosa izy hoe fa izao kosa so de mbola tokony ampina zao na hoe so de mbola tokony hoe aitsika ohatran'izao zany izy zany le ohatrany hoe veritra fa hoe raha zay no ataony angamba tsy hoe misy hoe adhésion au gouvernement miteny français zany fa raha ohatra hoe asa mpitiambana gouvernement tamo izy zany de mazava zany fa de tonga de hoe solizy zany am'izay fotoana zay ary mbola veriko any le teiko tamin'ny voalohany teo le hoe ny mpanohitra na lehibe mpanohitra na mpanohitra rehetra zany na mpanohitra officialy io zany na mpanohitra ataontsika hoe tsy officialy zany zao tokony anaza ny fahefanam-pitondro zany araka azo atao zany zany hoe le hoe tsy manivaiva tsy manambanimbany ary tsy manala baraka zany hoe io zany le hoe diffamation tsy azo ataony zavatra zay zany ary koa sy tokony isakasakana miasan'ny gouvernement izy sy miasan'ny président sy ny équipe président zany hoe rehefa misy asa atao zany raha ohatra ka misy fantsina tokony atao de atao le fantsina fa raha ohatra tonga de hoe fisakana fotsiny hoe inutilement izy zay le firazan'ny amin'ny teny frantsay zany de am'izay fotoana zay zany dia tsy mety zavatra zay aby didim-panjakana koa satria efa mpitsarakarah anazy ngamba ny ministre atany am'izao fotoana zao ao ka zava mihitsy le voalazan'ny andimy faefatra amby folo sy de voalazan'ny ao amin'ny andimy amin'ny lasatam-panohitra io no hoe le hoe raha ohatra zany tia tsy mifanaraka zareo anendry ny lehibe mpanohitra de hoe zay nahazo vato be indrindra tamin'ny latsabato vato be indrindra manakery suffrage exprimé lors du vote azy io ty latsabato ty ve latsabato tany amin'ny tamin'ny fidiana député sa latsabato ataon'ny mpitiamana mpanohitra raha ny tena tokony izy zao zany ny lehibe mpanohitra de tokony manana solom-bavabaoka ao amin'ny antemera-pirenena raha tsy zany de sy tanteraka nyvaran'ny lalam-pandrehana satria zao le lehibe mpanohitra de ataontsika hoe ho lefitra ny antemera-pirenena avy hatrany de avy eo koa ny mpanohitra dia mitatana zany hoe filohany voamiera farafarasiny anankiray ary satam-panohitra de milaza fa hoe ny mpanohitra de tokony anana mpitiavana isaky ny voamiera na voamieriny na voamieriny zany ka hitantsika am'izany farany tena marina zany aiza moa ohatra hoe aty ivelany io hoe aiza moa no tokony ho mpitiavana amin'ny voamiera ny solom-bavabaoka ihany no am'rafitra ny voamiera ka de zay zany izy fa hoe nefa kosa tadio fa ny andimy fahenina amin'ny satam-panohitra io zao ny sa lehibe mpanohitra izy de mety ho solom-bavabaoka nefa kosa izy mety ko tsy ho solom-bavabaoka ka raha vao tsy solom-bavabaoka le lehibe mpanohitra
tonga de tafiditra ho azy solombavam-baoaka izy ary manana zony solombavam-baoaka ary tadio zany fa de hoe ny mpanohitra zany na lehibe ampanohitra dia mahazo manao koa tolo-darana proposition de loi mahazo mangataka koa izy fivoriana tsara-potoana zany hoe session extraordinaire zany hoe be dehibe zany ny volazan'ny andiny ny faraiky be folo sy manaraka amin'ny satam-panohitra io fa ny sidiany fotsiny reo takony hoe zava-dehibe le izy zay hoe tokony azava tsara any amin'ny le didi-panjakana rehefa mpiarana amin'ny io andininy faefatra ambe folo satria zao io satam-panohitra io masy ry amin'ny andiny farapara iny de hoe ny fomba rehetra tokony mpiarana fa mpiarana nytikatra satam-panohitra tia de avoaka amin'ny alanany didy mampisipika zany par voie réglementaire de tokony isy mihitsy zany io didy mampisipika io mba hanazavany hoe inona moa te antian'le lalàna olona rena inona ny tenany lalam-pandrenora zay zany amin'ny zely hoe didi-panjakana avoaka resina ny fahefana mpantanteraka zay zany anisan'ny voalazo akoa raha tsy diso professeur mahakasika an'le hoe raha ohatra ka tsy mahita lehibe nyreo mpanohatra dia makandraikitra ny fanjakana mahakasika an'izy io mahakasika an'io lehibean'ny mpanohatra io zany hoe tsy ohatrany hoe mampanahy ihany hoe ny fitondram-panjakana ny anangana mpanohatra ndre mpandeha hoanazy zany hoe raha ohatra aloha fahitako ny namakiko an'ile satam-panohitra io ohatrany tsy misy andiny laza zay hoe ny fanjakana manendry zany fa de raha ohatra hoe tsy mifanaraka fotsiny zany reo de tonga de voatevy zay filohan'ny anany hoe lehibe ny vondrona politika na vaty be indrindra zany zany tsy misy dira fanjakana mihitsy satria zao raha toatsy misy vondrona politika efatra amin'ny mpanohitra de abcd zany na abd sy ny sisy zany de zay nahazo vaty be indrindra no tonga de hoe ny lehibe niny vondrona politika iny ary io koa mbola amin'ny anazy satria zao araky ny voalaza moa zany de hoe sika zao fa efatra aby dimampolo taona akalazana ny fety-pirenena zany ka enkany karazantsika amin'ny fifankatiavana zany efatra aby dimampolo taona zany ary eo ka tsy ohatrany hoe tarika ataotsika hoe ady efatra be ohatrany andimy fa efatra aby dimampolo ana lampandroany fa mbola azavika ny rinany fa misy moa lazany hoe mivadibadika le matorokotmano ary tsy mivadibadika mihitsy fa ho azavaiko ny momban'io momban'ny any fa efatra amby dimampolo mamarakatsika professeur ho avy ny fankalazana amin'ny fetiny fahenina amin'ny roapolo jona efa mananotanina moa zay afaka herinandro vitsivitsy kely fotsiny sisa de ho avy ny fankalazantsika an'izay fa efatra ambenimpolo taona nazahoantsika ny fahaleovatena zay raha manao jeritodika ianao ahoana ny lafiny lalàna eto Madagasikara betsaka ny hoe lalàna izay nalaitsika tahaka tamin'ny any ivelany zany hoe ny tany amin'ny frantsay zany manana vetsika lalàna izay hoe efa azoro manamarika an'izay hoe mahamalagasy atsika zay zay tokoa moa zany ny tena moa zany efa atao hoe niena tamin'ny république voalohany zany dia nahita le hoe lalàna tao zany ny république faharoa de tena atao misy zany de ny république fahatelo de ny république faefatra zany zay ienantsika am'izao fotoana zao ka raha ohatra ny akabeazan'ireo lalàna moa zany de hoe lalàna zay hoe nisy ataotsika hoe ny votikevy dehibe no nalaina tamin'ny lalàna vahiny zany fa misy kosa tena lalàna vaovao misy zay ataotsika hoe fa niezaka ny takany hoe momban'ny raha ohatra momban'ny raha-pitsaragana na ady madio iny na ady elika iny na any zany de tena misy tena fa tena zava-baovao misy ary efa niezaka misy ny ministère ny fisarana amin'ny andam'zany hoe lalàna vaovao zany ary io masy no mahatonga le hoe raha ohatra ny ivelany any de hoe azo ankatahana fandravana raha ohatra ka misy fandikana lalàna nataony ny fisarana zany hoe pourvoi en cassation kanefa zao ny tsika de hoe ny fahazo ankatahana fandravana tsy hoe ny fandikana lalàna ihany fa fandikana koa nataotsika hoe ny fombandrazana angamba na hoe ny ataotsika hoe eny fombandrazana angamba zany na sotavana malagasy na hoe misy fombandrazana moa zany hoe ataotsika hoe zay mbola miatra ihany ny anoany zany ka iny zany ny
ataontsika hoe loharano aloha zany de voalohany zany a dia ny lalàna zany dia faharoana zay a de ny coutume io zany le hoe violation de la loi et de la coutume de azo entina amikany amin'ny sarana fandravana zany na cour de cassation zany de manampy azy zany a ny foapitsarana na jurisprudence de manampy azy keo zany a i doctrine zany hoe boky soratana takan'ireny boky navoakanay tamin'ny rojonde zany to zany a reny doctrine de ahitany zareo a ataontsika hoe fotokevitra mbo araisina ampidino am'le lalàna vaovao zany a am'le hoe lalàna malagasy zany satria misy zavatra tsara azo tafina defa kosa misy zavatra ataontsika hoe tsy azo tafina satria araky ny teny fotoa za hoe aniverany any a ny fitanana ponja ny alohan'ny sarany olona mbola misy lavalava koa ny aniverany any olona tsika zany a zay zany de vatakiny hoe tokony efa mba mety osikany hoe mitafiny aniverany zany am'izay fotoa zay ary zay tokony fitaratra zay hoe aoko sika mbo isongadina am'izay zany a de aoko sika mbo tarafiny avelany zany a na eo am tena hoe ny eo anlafin'ny fifakatiavana firaisampireneny de eo am lafin'ny lalàna eo am lafin'ny zavatra rehetra zany a aoko sika mbo fitaratra mbo tarafiny avelivelany a satria zao raha olona tam'izay nianatra tany ampitan-dranomasina de tena tsy ritin'le zareo tany misy ny malagasy satria afakely ny fahaiza malagasy tam'zany soika aminareo misy zany fa tena hoe ifandrombahana am'zao raha fotoana zao a nieniko zany nira tamin'ny teteza mihitsy zany raha tonga ny amverany any malagasy a tondrondra reo molotra mahamparelona zany ary zany tsy magaga satria zao raha ohatra ka hoe io moa taky nytafika lefatanana ka de tsisy sy mahafantarana zany raha ohatra ka hoe ny letan'le mpitsara ngamba na ny mpahilalana sasasasany zany raha ny ohatra tamin'ny teolo zany de nidina misy zany ary zay natonga ny hoe misy ampianatra lalàna atao amin'ny école nationale magistrature de greffe zay nisy de hoe voaloka ary nisy koa za de hoe mbola redoublant zany redoublement zany hoe mbola mamerina ndray zany a satria fantatra fa mbola tsy ampy a le ataontsika hoe letany na hoe ny niveau zany a mba hoe mpitsara tena ataontsika hoe mpitsara hitovy leta tsara taka mpitsara taloha e za koa sy hoe ndraza mpitsara taloha hoe naidoko andreo mpitsara taloha reo fa le mpitsara taloha ny hafa ihany zany hoe tamin'ny tompola ramanitra zay tompola rajon Henri zay mbola ataontsika hoe lehibe ny fitsarana ambony teto Madagasikara tam'zany ny fitsarana tena mbola namirapiratra misy a ary tam'zany ny kolikoly a nanisy zangamba ataontsika hoe mbola tsy de nisy fisy ny kolikoly a fa am'izao fotoa zao moa tsy amin'ny hoe fitsarana ihany satria miteny fitsarana moa isika fa saika am'y sehatra rehetra ahitana kolikoly dodoro zany a ka zay zany hoe io a dia tokony ny fametana ny tsika malagasy a mba hoe tonga am'zany hoe firenena fitaratra zany a mba ho tonga am'zany hoe fanjakana tandalana zany a no tonga am'zany hoe tena démocratie marina satria tadio fa araky ny diny voalohany andalana fahatelo ny lalam-pandroenana dia ny fanjakana tandalana sy ny démocratie no fototra iorena ny république ka raha misy mandringy kely fotsiny na ny démocratie mandringy na ny fanjakana tandalana mandringy a no tsy misy ny fanjakana taratatany zany de am'izay fotoa zay a de mandringy zany république ka raha vo république mandringy de hitantsika am'zany ny vokany no kosa angamba fa any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena angamba tsy misy an'izay kolikoly zay mino mafimafy mihitsy angamba marimarina angamba za am'izay manana candidat ny malagasy a ho ao anatin'izay hoe fitsarana iraisam-pirenena cour internationale de justice inao efa nitazona ndraikitra lehibe a mahakasika inona miandry an'izay candidat tsika zay raha mety ahoana no azahoany toerana ho tafiditra am'izay hoe mpitsara iraisam-pirenena zay io moa ny firenena no iraisam-pirenena no ataontsika hoe fidendise zany ka tsy maintsy mandeha tsara mihitsy zany a fampelezan-kevitra ataony ataontsika hoe ro diplomatique zany a satria zao io zay ataontsika hoe candidat io na candidat miteny malagasy moa zany dia fantatro tsara satria niara-niasa tamiko a tany Rwanda sy Arusha zany a no zany de fantatro tsara mihitsy ny fahaizany a ary efa nitana ndraikitra maro samihafa mihitsy izy a eo amin'ny lafiny a iraisam-pirenena zany ka mahafantatra tsara mihitsy ary am'zany ny kolikoly tsy misy mihitsy amin'ny fitsarana iraisam-pirenena
nefa izany izy de hoe indrokely ozy izy misy indrokely a zany zavatra rehetra zany tamindreny moa zany de hoe lazana hoe tena nanao zao nanao zao kanefany a io zany a tsy fitiavana fireneny lehibe natonga zany satria hoe ny famotorana ataony teny zany a manitikitika fireneny lehibe ary misaotra ny gazety asa na gazety la grandire zay na gazety la vérité namoaka niny ataoko hoe asoratra mbany hoe inona moa ny atony rakotany satria zany miala fa tsy nisorona akory satria zao za tsy neta naiky baiko lehibeko mihitsy ary misy a amin'ny momba fampanaovana na ohatra ianao manaraka amin'ny baiko ny lehibenao na ohatra anao miala ka le baiko tsy nikaiko mihitsy satria zao baiko hoe gadao iolininy nefany a olona tsy meloka tsy naminina zany hoe tonga de hoe anao viaka d'accusation mihita baiko hoe aenjeny olona io de tam'izay fotoana zay nangatakany hoe tena izy io zany de lay procureur général tam'izany moa de matoa Goldstone tany alaino manasinieny ny taratasy fipanganana na acte d'accusation to zay mafahifana anosinyeny io de mefahifana ary siro nafinaritra ny firanesy andrimatoa Goldstone fa ny tatorina na nipiazy no tena hoe nanao zy rakotao mihitsy zany ary ny fanasana voalohana tao tany amin'ny atoko hoe hôtel méridien any amindrina fara mihitsy de hoe mangataka mba hoe amena toerana hafa ianao a mahazo 4000 $ en plus fa aleo mba okafany no iaraka amiko ina nefa io zany le atao raha ohatra ka momba lalàna tsy maninona ka tsy momba lalàna izy de hoe za hoe za tsy trapoana amy zavatra tsika io fa zavatra haiko any dirako a fa de za mijanona ihany de faramoa zany de ohatrany hoe anaovandreo toera tsy zaka mihitsy a tena be lehibe tantaratara zany fa de nanao koa miala nametraperana ary tena motiva tany de hoe dysfonctionnement zany hoe tsy manteraka ny tokony izy zany a le fomba fandianany tao amin'ny fampanaovana satria zao le olona lehibe mibaiko any tena manome baiko tsy ara-dalàna de nampidirina tao zany satria za moa sy tia nandotono zany fa olo-kafa rikatra zany a tena manao misy kolikoly misy ataotsika hoe olona ray firenena amidoro mampidirina mpiasa ao sisy zany a de satria mpiasan'ny firenena mitiavana de tiany daraorovana zany de natao kofroka bio zany tena fa io mbola tantara mbola fantatsika zany tantara izy za fa de efa teny moa tamin'ny avrily a fito amby sivifolo-jato arivo a teny no teny ikatra amin'ny Solim Hotel ary voahira koa zany niteny ihany ka de narotikely ihany zay fa nikorokolo de tsy misimisy ihany a fa de hoe ny mibaiko kosany asa moa zany raha misy baiko ihany amin'ny firenena mitiavana na tsy misy satria zao zany hoe ny filakivym-pandaminana zany conseil de sécurité amin'izao zany amin'ny hoe cour pénale international na visy saranam-pony resa-pirenena momba ny adeloka azo ny darao ataony maka ny taratasinady manisy ny heritaona de tsy afaka tarenao iny de mbola azo ny averina koa le fangatahana iny zay zany de ozy hoe lasa mampieritreritra ihany zay zany hoe raha ohatra ozy raha ohatra nitena zany hoe mipréside na manao cadreur mémoire io zany kamba ataoko hoe ny cadreur mémoire ataontsika fa ny fianatra manjatony kamba natao hatram'izay zany de hoe zay io izy tena isan'ny handicap man'ny fitsarana resa-pirenena ohatra amin'ny olona misy tafatsofoka ny fireneny dehibe zany hoe misy gré d'influence kely any misy gré d'influence zany hoe tsy kolokolo zany a fa influence zany hoe tena mena baiko ianao hoe zao le naovany ity fa atao zao zay koa ngambany namaranantsika manomboka am'le famarana zany tsika inona ny teninao farany professeur ny teny farany angamba le matomarika de zao le teny fitany voalohany ihany zany hoe aoko sika menakavy a de sika malagasy manontolo a iverina amin'ny fitaovana malagasy a iverina mifankatiavana samy malagasy a ary manosoroka miara-amin'ny lanja tokotra miara-mamindra tahana miara-mibata amin'ny fanarenana firenentsika ary zany a de hoe atao amin'ny fatahorana Andriamanitra fa raha izany tanteraka sika de tsy ampy fotoana firy a de androso ty firenentsika fa satria anao ady la politika foantsika ka de ohatrany hoe ifanipaka karola ohatrany balala venga ny veritry fa tokony hoe eritry tokony amperitreritra tsika zay a ary zay zany hoe maniry a raha ohatra ka mbo hoe ny fankazantsika ny enapolopolo jona zao moa zany efa manadio trano ny olona zany de rehefa manadio trano de manangasaina any keo a fankalazana zany a
dia tena mbo hoe fankalazana ao anatin'ny fifankatiavana tokoa zany fankalazana zany. Eny ary dia misaotranao professeur nanaiky mivahinay androany. Dia misaotra indrindra koa asoa vahiny satria zao a mbo misy zavatra ihany tsara ihany masiny hoe marina fa elaela angamba tsy niteny ariko a na ny vahiny tamin'ny aina manjery no tasina teroa fa dia ro zao vahiniko voalohany amin'ny aina manjery zany a ka nefany mba nanotsotra ihany ny zava-dehibe zay miseho amin'ny firenentsika zany a ary tena manaraka raha-pirenena misy ianareo a satria ny fahatena napetrako teo ale matombaraka dia tena mitiasy teny ai-pirenena mihitsy zany. Misaotranao professeur. Zay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity arivany azoma ity fandarana resabe izay nanarahantsika ny professeur Honoré Rakotomanana androany alina. Zay ary aloha misy oeritreretintsika tsirairay isa-tokantrano zay ho anareo mpanao politika, nareo mpitsara, nareo izay manaraka akaiky an'ity fandarana ity. Zay ary ny masaka azo natolotra androany fa dia manao veloma mandram-piona anareo ny izay eto amin'ny fandarana.